manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotra ny pasteur Rankiary Malala sy Eritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasantsika rehetra tompoko. Ien tokoa fahasoavana sy famindram-po no manaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako ary toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah aho. Ampifaliana lehibe no iarabana antsika mianakavy fiadanana, fahasoavana, fanambinana, fitrain'Andriamanitra amintsika tsirairay avy pasteur André Alvarez. Miarabanao pasteur Tovinarivo. Miaraban'ny pasteur ary dia manonona ny fahatsaran'Andriamanitra tompoko ho antsika rehetra izay manaraka amin'ity fandarana ity. Ianao pasteur atao anaty tokantrano ato mandray ny fandarana fitoriana filazantsara ny atao eto fa tsy misy androindray mantsy mety miteny manao hoe manjono anaty koveta ary zalahy ozy ka tsy misy resaka koveta eto na soa tena fitoriana filazantsara madio no ataontsika sianao eto pasteur. Ary manony ihany koa moa zany ny fitahin'ny tompo atsika ty ampita an-dranomasina rehetrarehetra ty tsy adinonay mihitsy nareo na iza naiza toerana misy anao zany dia manonona n'izany atao hoe fampahirizana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany mba azo anjara ianao ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara zay atao eto izany. Andeha vavaka alohantsika satria hiditra Samuel voalohany tsika, Samuel faharoa toko voalohany zany hoe boky vaovao indray zany toy le Samuel voalohany ty moa zany ty vakitsika ty ametraka an'izao vavaka izao eo am-pelantanan'ny tompo zao tenin'Andriamanitra fiarahantsika mianatra manangana fiainana izao tao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anatonana ianao amin'izao fotoana izao ary ihany koa fampitondram-bavaka izay tondram-bavaka tompo an'ireo renim-pianakaviana, ray-pianakaviana amin'izao fotoana izao mety hoe mandalo ady, mandalo zavatsarotra, mandalo zavatra manahirana eo am-piandrasana valom-bavaka. Misy olona amin'izao fotoana izao dia miandrandra valom-bavaka mafy satria manatena mba hoe hatsaratsara kokoa ny fiainana. Andriamanitra ny valom-bavaka dia tena ilaina ary mangataka ny fanatrehanao mahery, fanatrehanao masina, famindram-ponao any amin'ny tsirairay avy izay andraisana an'izao fandarana izao. Tondram-bavaka ihany koa tompo ireo olona izay mety hoe ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahasahiranana, ara-bola mety hoe nanan'ny banky vola, nanan'ny olona vola dia mitaintaina mafy misy amina nanan'ny olona vola amina miliara mihitsy centaine de millions ny eo am-pelantanana nefa tsy hita izay atao hoe amidy ve ny tomobile, amidy ny trano talom-bidin'ireo zavatra nefa tsy mahavita ny atsasa-bidin'le tsosa akory raha eo. Misy karazan'olona tena anaty fahaverezan-kevitra amin'izao fotoana izao, angatahako ny herin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ny herin'Andriamanitra hiditra tsetra amin'izao raha lasa anabavy izao ary hitondra vahaolana. Andriamanitra manokatra lalana ianao zary zay tsy hain'ny olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Raha misy olona very-hevitra tompo raha misy olona efa avonanao izay azo natao nefa tsisy vahaolana, eo ianao no manomboka tompo dia afaka manao zavatra lehibe tsy takatry ny saina ianao. Aza dia manonona vahaolana, fandresena mesay ianao Andriamanitra amin'izao raha lasa anabavy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary ihany ty boky faharoa Samuel ty zay tompo dia makataka fitarehan'ny fanahy masina nandefa ny teninao ianao asitrana ary ny teninao dia fandresena velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra no sabatra rolela tompo tahi manokana izao fotoana izao aoka tonga fantsona hikorinan'ny fahasoavana, aoka tonga fantsona hikorinan'ny vahaolana, aoka tonga fantsona andraisanay fanasitranana, fanambinana izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay dia manasanao fa andramo matoky ianao fa raha inonao marina fa avy amin'Andriamanitra zao zavatra ao dia izao profo hoe avy amin'Andriamanitra. Mety marary manao amin'izao fotoana izao dia
mandrapavita n'ity fantaranty dia ditanao tsara fa ao anatin'ity fantaranty andriamanitra ikasika anao ary anasitrana anao a fa to tsara dia arao a ny zavatra zay atao hoe Samuel faharoa toko voalohany avakiko hatramin'ny farany a ten'andriamanitra paster ny nataony Davida rehefa nahare ny nahafatesany Saoly sy ny fisaonana nentiny ny saona azy andiny voalohany ary no maty Saoly ary niverina avy namon'ny Amalekita Davida dia nitoetra androa tao Ziklaga izy ary tany andro fahatelo indro nisy lehilahy iray tonga avy tany amin'ny miaramilany Saoly tritra ny akanjony sady niosotany ny lohany ary rehefa tonga teo amin'ny Davida izy dia niakohaka tamin'ny tany ka nitsaoka ary io Davida taminy avy taiza moa ianao ary io izy taminy afaka nandositra avy tany amin'ny tobon'ny Israely aho ary io Davida taminy nanahoana izay tany masina ianao ambarao amiko dia hoy izy ny olona nandositra tamin'ny ady ary be koa ny apatrapatra sy maty ary maty koa Saoly sy Jonatana zanany ary io Davida tamin'ilay zatovo niteny taminy ahoana no fantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany dia nanambara taminy ilay zatovo nanao hoe sendra tao tendrombohitra Gilboa ary indro Saoly nitena tamin'ny lefony ary indreo ny kalesy sy mpitaingitsovaly nanentsika azy mafy dia nierika izy ka nahita dia niantso izy ka hoy izaho intiao ary hoy izy tamiko iza moa ianao dia hoy izaho taminy Amalekita aho ary io indray izy tamiko masina ianao atonikily aho ka vonoy fa marary mivokona ozatra aho fa mbola tamiko ihany ny haiko dia nanatona azy aho ka namono azy satria fantatro fa tsy ela velona izy rehefa resy ka dia nalaiko ny satroboninany teo andohany sy ny fehitanana teo amin'ny sandriny ka netiko aty amin'ny tompoko zany dia noresiny Davida amin'ny fitafiny ka nopisariny ary dia mbola nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy ary ny saona sy ny tomany sy ny fahadianana mandra-pahariva ny andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany ary ny olon'i Jehova ary ny taranak'Israely satria lavitsabatra ireny ary io Davida tamin'ilay zatovo no nambara taminy avy aiza ianao ary io zanaky ny vahiny Amalekita dia hoy Davida taminy nahoana ianao no tsy nahatahotra nintsitra ny tananao amon'ny vohositra Jehova dia niantso zatovo anankiray Davida ka nanao hoe atony io ka vonoy dia nasiana izy ka maty ary io Davida taminy aoka ny ranao eo amin'ny lohanao satria ny vavanao ihany nefa ny apanganao nanao hoe zao no namon'ny vohositra Jehova ary Davida nisaonany Saoly sy Jonatana zanany tamin'izao hira fisaonana izao ary nasaina ampianarina taranaky Joda ny hira atao hoe tsipika indro voasoratra ao amin'ny bokon'ny Jasara izany ilay voninahitra ao ry Israely no voalefina tao amin'ny havonanao indray lavony mahery azambarana nareo any Gata izany aza torinareo ho fifaliana ny andalam-beny Atsikelona fandreo mifaly ny zanakavavin'ny Filistina fandreo miravoravo ny zanakavavin'ny tsy mifora ianareo tendrombohitra Gilboa aza misy andro amanorana itsony eny aminareo nasangalana fanatitra sanatra satria tany nantona ny ampingany mahery dia ny ampingany Saoly ka tsy nosorana dililo ny tsipikany Jonatana tsy miembotra raha tsy nahazo ny ranomaty sy ny tavy mahery ary ny sabatra Saoly tsy mba niverina foana Saoly sy Jonatana izay tiana sady mateo tia fony favelony dia tsy nosarana na dia tamin'ny nafatesany azy faingana no voro mahery izy ary mahery no ny liona ry zanakavavin'ny Israely mitomaniany Saoly fa nafinaritra nampitafiany zaky anareo sady nasiany firava-bolamena ny fitafianareo indre lavy teo amin'ny adiny mahery voalefina teo amin'ny avonanao Jonatana oriny aminao ary Jonatana rahalaho nafinaritra indrindra ianao nahagaga ny fitiavanao ahy mihoatra no ny fitiavan'ny vehivavy indre lavony mahery ary levona ny fiadiana pasteur ia fihetsika anankiray nataony Davida tamin'ny nahafantarany sy nandrenesany fa maty Saoly mpanjaka sy Jonathan pasteur Alvarez raha ny tokony ho izy dia tokony nampanenino mozika ny gouvernemanta i Davida teto satria na tiana na tsy tiana dia nioverina fa fahavalo ihany Saoly satria io rangahy io anie no fofony ainy ka rehefa nahare izy no nahafatesany i Saoly dia tokony ny mozika ny gouvernemanta mihitsy no
nampanenona teo satria dia maty ilay ny fofony ainy. Faharoa manarakaraka izany dia izao, tsy mba nanambomboatra ranomasy Davida ranotomany teto, fa tena nitomany tamin'ala elo, ary no heverina ohatrany hoe tena nidona pahoriana farany zay mafy i Davida teto, dia sady nitomany mafy dia mafy izy no nisaona ihany koa pasteur Alvarez. Nefa dia ity olona ny fofony ainy ity no maty. Ny antony pasteur dia izao, i Davida araka ny efa noresantsika sianao teto tamin'ny lesona farany dia voalohany izy mahitsy fijery ary nanana fo madio, fo mahay mamela eloka, tsy tia mamaly faty. I Davida dia lehilahy nanana fahatakarana sy fahalalana mihoatra noho ny olombelona rehetra, satria dia nametraka any Saoly eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny foana, nametraka ny Saoly eo amin'ny toeran'ny mahaolom-bohositra azy foana. I Davida tsy tia lala zay problema n'Andriamanitra Saoly any, hoe lehilahin'Andriamanitra ny reny reny nefa tsy omban'Andriamanitra tsony, tsy niditra tamin'izany, tsy nitsaratsara zany mihitsy sao i Davida. Fa i Davida nalala fa nosorany Saoly nosorany Samuel, zay ihany ny zavatra atao andohany hoe olom-bohositra eny. Ka rehefa nahare izy teto ny nahafatesan'ny i Saoly mpanjaka dia araka ny teneniko teo zao hoe nitomany dradradradra tsy mody natao an'izany tsy hoe mody namorona ranomasy, andao zalahy namorona ranomasy fa lasa ihany nikaky le ny fofony atsika, fa tena nitomany tamin'ny folo manontolo izy pasteur, ary tena nala elo ohatrany hoe izy mihitsy nilay tompo-pahoriana tamin'izany fotoana izany. Nisy zatovolahy teto Amalekita, mazava ho azy moa zany fa ny nahafaty an'ny Saoly dia vandresantsika teto hoe ny zana-tspika ny Filistina, ohatrany hoe voatifitry ny bala avy any zany izy na voatifitry ny grenady dia tsy maty teno eo. Fa ity le zatovolahy Amalekita ity no nieritreritra le Amalekita io hoe hitondra vaovao mahafaly ho any amin'ny Davida, nefa tsy nahafaly an'ny Davida mihitsy lay vaovao nentiny, fa vao mainka tsy nety tamin'ny Davida ny nandrehandre izy. Dia io moa zany pasteur araka ny efa nambarantsika teto hoe rehefa misy zavatra anankiray sain'Andriamanitra ringana na tokony hibebahana dia aza mangatakandro isika hibebahana, aza mangatakandro tsika angatoavana an'Andriamanitra. Be dia hoe ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino taraiky ny fitahiana, satria taraiky le fankatoavana an'Andriamanitra. Misy mieritreritra fa amin'ny taona vaovao vo ankatohan'Andriamanitra dia taraiky be le valimbavaka, ary io pasteur ny mampitaridritra le fitahiana, satria ilay fankatoavana n'le tenin'Andriamanitra be lehibe no mangatakandro. Betsaka ny mpivavaka tonga ao am-piangonana, fa betsaka amin'ireo mpino tonga ao am-piangonana reo no tsy mety mankatohan'Andriamanitra, mangatakandro. Ohatra hoe misy olona zao miaraka amina vadin'olona nefa izy mpanay fanasany tompo, mpino vita batisa nampiandraikitra ao anatin'ny fiangonana, dia miteny aminy ny tenin'Andriamanitra, tsy mety eny io zavatra ataonao io fantany ihany fa tsy mahazo ainy izy eo am-pianonan'le toroteny. Fa saingy zao mametraka fanontaniana izy miaraka amin'ny eritreriny sy miaraka amin'ny fanamaloto, manao hoe raha ohatra ary aka isaraka amin'io izany amelona io neny mamelona ny zanako, io rain-janako ozy azonao. Dia le problema zany taran'le fankataovana sy le fanapahan-kevitra iala amin'ny fahotana, dia io ihany nitifitra azy ndray androany, ary zay navoan'ny Saoly teto. Vokatra ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra dia io Amalekita io ihany no namono azy, nefa dia fahavalo tokony maivana tamina zany. Ary za mino fa ity Amalekita tonga eto ity taranaky Agaga ty pasteur, mety zanak'le Agaga tsy novonoana io, dia saika hoe anao fampihavanana tamin'ny Davida tamin'izany fotoana zany, nefa Davida tsy nety Davida satria fahavalo zanak'Israely io zavatra io. Dia jereo tsara le izy rehefa tonga teo amin'ny Davida io zazalahy io, dia Davida mahalala ihany le an'le hoe aringany ny Amalekita, dia nalefa ny aloha zany ny fanadihadiana. Le zalahy zany nantany nametraka
mitondra vaovao mahafaly manao hoe maty Saoly, maty Jonatana, de ozy Davida ahoana nefa navatarany sefa maty izy. Sendra hitako ny vonkony izy de mbola tao amin'ny any ny ainy de ozy manao trobary aho fataingana de nyvonoako izy. Tsy nafaly any Davida mihitsy zay teny zay. De ozy Davida manao hoe ay ianao zany tena mpamono ny voaositry Jehova. Zareo tsara le fomba fijery Davida. Ianao zany namono ny voaositry Jehova. I Davida tsy miteny manao hoe ay zany ianao namono any Saoly, ianao mihitsy zany ny tena namono ny fahavaloko. Fa zay ay ianao namono ny voaositry Jehova, tsy menatra nanitsitra ny tananao tamin'ny voaositry Jehova. De zay no nahatonga ny izy ty izy. Nahatonga ny Davida teto pasteur namono an'ity zazalahy ty hoe manomboka sao zany dia ho afika io ny anjaranao pasteur Alvarez. Eto amin'ity Samuel faharoa ty pasteur dia manambara ny nafatesan'ny Saoly moa tsika. Tsika moa dia nanambara hoe Saoly dia nanana olana ara-panahy mihitsy Saoly pasteur. Saoly raha ohatra hoe resaka ara-tsaina amin'ny maharamila mpitaritafika azy sady mpanjaka izy no maharamila mpitaritafika moa dia lehilahy mahery amin'ny ady lehilahy mahery amin'ny tanjaka sy ny fahaizana. Fa nanana toepo tsy de milamina loatra zany Saoly, zay zany ny olana. Zay zany ny olana raha talenta zany fahaizana, fahefana nanana Saoly. Fa tetsan-dalina zay kosa nefa le ara-panahy Saoly, le toepo sy te-panahy Saoly, pasteur Tovina Rivotra Marivony dia nisy olany Saoly arak'izay teneko amin'ny pasteur zay hoe nanana olana ara-panahy manokana izy, avinavina, fahalotom-po, tsy fahadivam-po, be dia be zany ny olona amin'izao fotoana izao pasteur mety hoe manao san'Andriamanitra tahaka n'ity Saoly ty hoe manana talenta, manana fahaizana, manana toerana tsara izy na any amin'ny toeram-piasany any na ao am-piangonana na any amin'ny fikabarana zay misy azy, manana position toerana tsara. Fa manana ny reto toetra ny Saoly reto, avinavina, fahalotom-po, fihetsarabelatsy, olana ara-panahy, be dia be ny olona ohatr' zany. Ary zay dia mampitandrina ny olona ohatr' zany raha ny Baiboly no jerena fa mahafony andro ihany izy io. Tandreo raha lasanabavy hoe mana talenta ianao, manana maizy anao ianao nefa manana zany. Be dia be ny pasteur ny olona mpaka am-piangonanao i Saoly anie tsy nangalatra. Saoly tsy mpangalatra, Saoly tsy mpijangajanga, Saoly tsy mpanaja ray aman-dreny, tsy zany tsy nanana ota ohatr' zany fa olana ara-panahy mihitsy ny problema Saoly. Misy karazan'olona zany pasteur amin'izao fotoana zao anatin'ny fiangonanao mety tsy mangalatra izy mety tsy mandainga izy mety tsy mamono olona izy tsy mangala-badin'olona izy tsy manaja tsara ndray aman-dreny izy fa manana olana ara-panahy izy ao anatin'ny fiangonana, nefa manana toerana maizy anazy manana toerana hoe mpidery anao manana toerana hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra nefa manana toe-panahy. Ohatra pasteur andray ohatra zany misy karazan'olona ny hoe pasteur ao anatin'ny fiangonana io jery vehivavy izy na mijery lehilahy dia fitsiriritana ny ao anatin'ny saina ao, saina maloto ny ao anatin'ny saina ao, fa vetavetana ny ao anatin'ny saina ao, nefa izy dia mitsikitsiky fiadanana rahalahy miarabanao rahalahy tahiny tompo mitsikitsiky izy manao asan'ny tompo izy fa ny ao anatin'ny fanahiny ao fankalana, fahalotom-po, fitsaram-belatsy, avinavina ary ananare mifosa olona resaka momba fiainan'olona fotsiny, resaka fiainana pasteur rehetrarehetra, resaka fiainana vadina pasteur tatarainao daholo, nefa ianao manao asan'Andriamanitra, nefa ianao mikirakira zava-panahy, nefa ianao mpiara-miasa amin'ny tompo. Dia izy ianao hoe za tsy mangalatra, za tsy mandainga, fa manana toetra tahaka ny toetrany Saoly ianao. Raha manana zany toetra zany ianao ibebo malaky zany toetra zany lalazana ba satria zany zavatra zany misakana ny fahasoavana, misakana ny tanan'Andriamanitra, mahatonga ny fanahy masina hiala. Ianao ne mety mbola mafana fo ianao mety mbola tena mbola mampiasa ny talentanao, mbola tena mirehatra be anao, mampiasa vola ianao, mampiasa fahaizana ianao, mampiasa fitaovana ianao amin'ny asan'Andriamanitra ary tena mbola hoe ao tsara ianao, fa misy zavatra efa tsy normal raha lasana bavy tandreo fa tsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy mifokarongony ihany akory ny manota eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny olona manana toe-panahy tsy milamina, ny olona manana toe-po tsy milamina tomboka dia zavatra tena ratsy satria ny fanahy masina hipetraka ao anatinao pasteur tsy any amin'ny akikelinao izy nipetraka fa ao anatin'ny fonao ao, nefa ao anatin'ny fonao feno fako, feno loto, feno faratsiana, ahoana ny fomba itoeran'ny fanahy masinao.
ahoana ny fomba eran'ny fanahy masina aminao nefa misy tsy famelan-keloko ao misy valifaty eo misy olona tena tianao amalina faty mihitsy anatin'ny fiangonana ary raha vao mijery ny olona io anao dia tsy tianao ary tapaka hatramin'ny vavaka ao ianao mideran'andriamanitra zao dia falifaly be anao dia sendra tsy palitra ny masonao ny tanylera lanakare tonga dia mivadika ny fonao mijanatra amin'ny fideranao inona ny fanahy masina iasa ao anatinao anatin'izao zavatra any fa raha misy tepositepanaty tsy milamy amboary malaky dia malaky faharoa pastera dia zao ity Saoly ity dia nanana ray ara-panahy i Saoly dia sady ray ara-panahy amin'ny Davida izy i Samuel koa nefa ray ara-panahy ny Davida samy nanana ray ara-panahy zany fa nampalahelo tamin'ny Saoly tsy mba nitian'ny ray ny ara-panahy hatramin'ny farany mihitsy Saoly nanadino ny ray ny ara-panahy ozy ny ten'Andriamanitra hoe manajany ray sy ny reninao mba ho lavandro enao ny amin'ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra ao anao ary ahita soa ianao i Saoly zame Saoly pasteur mba hoe nanaja n'io ray ara-panahy io ary zay nampalahelo hoe lasa nale ray ara-panahy raha tsy natavavita mivavaka hoanazy i Samuel ne pasteur tsy navita mivavaka ho an'ny Saoly tsony fa nitomany fotsiny natao nalelo Saoly dia nitomany tsy satria nahoana tsy nanana fifandraisana tsony izy mianaka reto pasteur ozy izy ny tenin'ny soratra masina eto ambany masoko eto pasteur hoe salamy 5:150 hoe tsy nisy navelany ampahory azy ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voaositro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko io moa zany ilay teny nataon'ny Davida teo amin'ny resaka hoe manendry ny voaositro Jehova ary zay amafisako kely an'ilay teninao teo hoe ny zanaka anankiray tsy nisy raha tsy nisy ray aman-dreny tsisy taranaka teto ambonin'ny tany raha tsy nisy dada sy neny zay zany tsara mariana tsara dia ohatr' zany ihany koa pasteur io resaka ara-panahy io resaka ara-panahy io misy loharano ny poirana izy io misy loharano zany hoe ianao zany manana dady ianao manana ray ara-panahy ianao dia araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo hoe tsy dia mahasoa loatra ny manao resabe momba n'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny misy moa dia maniratsiran'izy ireny fa mbola tsy nivaly eo angamba ny vokany dia mbola mitoy maniratsira foana izy any amin'ireny tambajotra maro isan-karazan'ireny kanefa ny raha mbola azo atao zany mety hoe mbola tsy mivavaka ianao dia raha azo atao aza dia maniratsira loatra fa sao dia tsy zaka ny vokatr'izy ireny pasteur raha le baiboly torintsika ity satria marina anie le baiboly toriny ity ary zany natonga ny Davida anie mitandrina tena au maximum mihitsy izy pasteur Alvarez Saoly zany anie tsisy dikany amin'ny Davida niady taminy raha hoe nanao ady teo ambony ringy fotsiny ohatra hoe ndahoarangano anao raisiray dia mazava ho azy fa ny fandraisena tonga dia tsy lasa ny Davida ny fandraisena Goliath aza matiny ko raha ataoko hoe tsy mivavaka ho an'ny i Saoly Davida indray nafinatra taminy mivavaka ho an'ny Saoly dia mba elaela velona teo i Saoly ary le fitahina taon'ny Saoly anie nisy fitahina le fitahina ara-panahy tao amin'ny Saoly le ositra mahampanjakany vokatsy le vavaka nataon'ny Davida dia lasa ny Davida le izy fa i Saoly tsy niazona an'le izy dia nifindra tao amin'ny Davida le izy zany hoe ianao zany rehefa tena mizahatra trandrahanao zany dia amivavaka foana ianao amin'le mangataka amin'Andriamanitra ianao dia afindra an'Andriamanitra ao aminao le fahasoavana any amin'le rainao ara-panahy ary mihoatra lavitra noho izany aza no ataon'Andriamanitra pasteur Alvarez manaraka izany i Saoly ity misy lafin-javatra tsara be tao aminy fa tsy hainy no niazona an'le izy pasteur antaony io jerentsika eo amin'le Samuel faharotoko voalohany teo dia jereo tsara le fanambarana soratra masina aminy eo amin'ny 24 manao hoe ry zanaka vavy ny Israely mitomania ny Saoly fa nafinaritra ny nampitafia ny jaka ianareo sady nasiany firava-bolamena ny fitafianareo teo aloha zany i Davida dia nahita maso aniva tsy hoe mody nanoratra an'ity izy i Saoly zany teo amin'ny resaka ara-tsosialy dia tena nikarakara ny vahoakany mihitsy izy zany satria nisy fizarana fitafiana teo nisy fizarana firavaka teo nisy fizarana zavatra be lehibe teo zany hoe raha teo amin'ny tontolo ara-politika sy ny fampandrosoana zany ny firenena dia tena nanao Saoly pasteur Alvarez fa saingy izao nanao izy fa tsy nakasitrahan'Andriamanitra le ezaka nataony vokatry le hoe
tsy nyrara iny le tenin'andriamanitra ohatrany hoe mpitondra anankiray mampandroso fa saingy tsy nyrarahan'andriamanitra vadika manompo sampy vadika manao azy any manao azy tsindrin-javatra de zay le zava-doza zay de eo zy eo amin'ny andininy fahadimy ambyroapolo tena goavana be ty a endry lavy teo amin'ny adiny mahery voalefina tao amin'ny havona i Jonatan eo amin'ny andininy fatelo ambyroapolo saosy Jonatan zay tiana sady mateo ty fony fahavelony de tsy nosarahana na de tamin'ny nahafatesany azy fangana noho ny voro mahery izy ary mahery noho ny liona ny toerana isan'ny Saoly zany pastera matoa Andriamanitra ny fidy azy tsy hoe sendrasendra fotsiny la nofidina tamina 27 de boka hoe 1 2 3 4 5 6 7 27 tsy zay fa tena Andriamanitra ny fidy an'ny Saoly zany tsy nanao foana mihitsy fa voatendrin'Andriamanitra mihitsy Saoly satria tena lehilahy mahery Saoly ozy ny baiboly eto no miteny manao hoe faingana noho ny voro mahery izy ary mahery noho ny liona inona moa mba iresaka kely an'ireo zavatra anakiroro atsika tsy misy vorona zany eny mahery noho ny voro mahery zany ny mpanjaka ny voro manidina zany pastera voro mahery zany faingana noho voro mahery izy nefa voro mahery zany araka rehefa voalaza manam-paizina rehefa mandeha manidina any amin'ny 300 km 320 350 à l'heure vol d'oiseau izy tsika eny ambony eny fa tsy aty ambany zany hoe raha makany am'ireo lay ilze parsareo zany ny voro mahery mialetsy eo amin'ny 150 kilomètre ny alavirandreo miala Madagasikara atsasakadiny monja ny voro mahery tonga ny pastera zany any amin'ny Joan de Nova sy ny trop-plein sy ninona aby izy reny toram-bavaka tsika mba ny anjaratsika pino de nytoramam-bavaka mba ho azo ny tanindrazantsika satria anisan'ny mahasary mpiaro an'Andriamanitra ny hoe ny tany de efa nitsofin'Andriamanitra rano atsika ary tao amin'ny andron'ny anaty folo teny kely tao amin'ny zanak'Israely efa nitsofin'Andriamanitra hoe any zanak'Israely ny tany Kanana tsy nanaky amba amin'Andriamanitra mihitsy ka tsika de mitoramam-bavaka zay ny anjara borikintsika mba anampina an'ireo tompon'andraikitaretarehetra isan-tsokatiny zay miady an'io tany reo ilze parse am'izao fotoana zao reo anaty folo teny kely iny pastera de ozy izy hoe faingana noho ny voro mahery ny voro mahery ozy anao teo no mpanjaka ny voro manidina ary Saoly nakazay toerana zay zany hoe faingana tamin'ny ady izy tena mahavita zavatra ao anatina fotoana fohy zany de mahavita zavatra zay le tiana tongavana eto hoe mahavita zavatra ao anatin'ny fotoana fohy manana fainganam-pandeha ao anatina fotoana fohy amin'ny fahavitana zavatra amina fampandrosoana zay ny toerana nisy an'ny Saoly anankiray ihany koa raha ny bokyny Joba sy ny bokyny Isaia izy manao hoe matsinjo lavitra ny masony zany hoe Saoly zany de nanana fahiratatsaina sy fahalalana mihoatra noho ny olona rehetra mihoatra noho ny olona rehetra tena olona nianatra izy nanana fahatakarana zavatra ngezabe mihitsy izy ary ty azakazaka mafy mihitsy izy tamin'ny fampandrosoana zay nataony na ny fiangonana na ny firenena zay netiny fa indrisiny napalainy pastera niezaka nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy adinony Andriamanitra tao amin'ilay fankataovana an'Andriamanitra zany ka nelan'ny fanan'Andriamanitra navo azy fa tena lehilahy mahery tahaka ny voro mahery izy ozy izy ny baiboly manao hoe mahery noho ny liona mahery noho ny liona zany hoe ranomarina zany zay ola tsara ne le nahafatesan'ny Saoly teo pastera tsy matahotra iady tamin'ny Filistinina zany izy ny Saoly ane tsy matahotra iady tamin'ny Filistinina fa saingy resy satria le olana hoa le lehilan'ny fanan'Andriamanitra nefa Davida nahita fa zany lehilahy zany mahery noho ny liona zany zay inona moa ny biby ianao ngamba ianao misy fotoana mba mijery an'ireny le hoe document reny pastera de mahita an'ireny anaovan'ny liona an'ireny buffle reny fa ataony izy tonga buffle no milanja ray tonne nilazan'le buffle be reny elefanta be reny aza mbola tsisy biby zany tsisy zava-mananaina eo anatrehan'ny liona ka tsy resy zany zany etrehtra hoe ny tigre mba tena matanjatanja koa fa rehefa tena atao ny iny ty izy ny fanadihadiana mbola latsaka kokoa ny tigre ao anatin'le izy na ireny miverytsika hoe biby fiompo taka ny alika be reny tsy ampohaniny mihitsy fa mahery noho liona ary zany notoerana nisy an'ny Saoly zany ny toerana nisy an'ny Saoly tamin'ny Saoly zany vo hoe nandray an'le ositra tamin'Andriamanitra tamizy tsy mbola lavo de iny toerana nisy azy ary Davida nahafantatra zay foana hoe zany no toerana nisy azy mandra-pahafatany Davida nametraka azy tamin'izay
fa tsy nieritreritra mihitsy hoe efa tsy nomban'andriamanitra ntsony izy fa saingy ny nampalahely fotsiny lesona ho an'ny taranaka ty aoriana dia hoe ny ala tamin'izany toerana sarobidy sy goavana zany Saoly no fahotany satria nyvary lavy tamin'ny fanompontsampy izy a nyvary lavy tamina zavatra hafa izy a dia araka ny tenin'ny paster Alvarez teo hoe le olana ara-panahy no nisy taminy voalohany izy zany nanompo sampy ny faharoa adiny ny Andriamanitra dia nyrehare izy paster hoe tena vitako za tahaka ny liony za tahaka ny voromahery matanjaka rangaha satria izy mahay mitondra resaka ara-toekarena fa mpandrosoana ara-tsosialy a tena nanao izy fa ny nampalahely fotsiny hoe adino le tontolo ara-panahy ka rehefa adino le tontolo ara-panahy dia zao tsy tazana ntsony le maizy an'Andriamanitra fa ny maizy an'ny Saoly no hita ka nanjo Andriamanitra tsy nakasitaka an'izay dia ozy izy amin'ny asan'ny apôstôly 13:22 manao hoe nahita olona araka ny foko izay anao sitrapoko zany hoe no lavin'Andriamanitra tsy ho mpanjaka izy vokatry lahy le toerana nisy azy zany ohatrany hoe lasa naniratsirana paster Alvarez zay ny misaoly ary Davida kosa paster dia nanana réaction nisy fihetsikena seon Davida tao nefa nanyreny fahafatesan'ny Saoly zao le izy 5:12 Samuela voalohany toko 5:12 dia zao mivaky ny teny hoe dia noraisin'ny Davida ny fitafiny ka notriariny ary mba nanao toy izany koa ny olona rehetra zany hoe nampiseho avy hatrany aloha Davida rehefa nahendre fa maty Saoly a dia nitriariny fitafiny hoe oneny izy a tsy zaka ny fanahy nandrenesana an'izay vaovao zay satria araka ny teniny teo paster na dia nitsakako fahavalon'ny Davida ary Saoly a Davida dia nandray azy foana hoe raha ara-panahy mpanjaka ny Israely foana lehilahin'Andriamanitra lehilahy voaositra foana tsy nafaly an'i Davida nafatesan'ny Saoly 10 dia nisaona sy ny tomany sy ny fahadianana mandra-paharivan'ny andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany sy ny olon'i Jehova ary ny taranak'Israely satria lavitsabatra raha lasanapavy tena nampalahelo an'i Davida ny nafatesan'ny Saoly satria tena lehilahy lehibe ary tsy Saoly relo maty moa fa Saoly a Jonatan Malkisoa Jonadab raha lasanapavy ho avy tsy ela Jesosy eny amin'ny raha ao an-lanitra ary ianao zay voavonjy a dia mifalisy amin'ny ravoravoy ianao amin'izay fotoan'izay rehefa ho avy Jesosy fa manahoana kosa ny olona tsy voavonjy mba noetretinao ve ny amin'izy ireo mba misy alahelo ve ny amin'ny fahaverezan'ireo olon'ireo any anatin'ny fona ho any mijery ny ray aman-dreninao ianao mijery ny ray tapo aminao ianao mijery an'ireo namanao ianao mijery amin'ireo mpiara-mianatra aminao ianao mpiara-miasa aminao mba manahoana no avy ara-panahin'izy ireo miandry an'izy ireo ve ny fiainana mandrakizay sa miandry an'izy ireo ny fahafatesana mba efa nietretinao ve ny amin'ny hafaran'izy ireo mba nalahelo ny amin'ny fahafatesan'izy ireo ve ianao ara-panahy mba nalahelo ny amin'ny tsy fandraisan'izy ireo famonjena ve ianao inona ny andraikitra raisinao Davida dia ny Davida moa tsy zavatra azo natao tsony fa tsy ny fahadianina fahadiana dia nandritra ny fitafiny fa ianao mbola misy azonao atao amin'izao fotoan'izao mandre an'izao fandaran'izao ianao jerevo manodidina anao manahoana ny fikilezanao eny amin'ny fitoriana filazantsara filazana hoe mba efa nyteneninao ve ny namanao hoe tianao Jesosy mbola mandray anao Jesosy mbola mamela ny eloko Jesosy mbola afaka manangana anao Jesosy mba efa nyteneninao ve izy ireo fa mbola misy fanantenanany amin'ny fiainany sady ozy ianao avy alao faty andra fa tsy rahahiko zany ny nahary ty fa problemako tsy hitako zay naovako azy fa aloha izy hoany fa mila marary amin'izay marary an'Andriamanitra tsika lalasana bavy satria izy ny ten'Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ny tanjon'Andriamanitra dia ny amonjenareo olona ny olombelona rehetra zay fidin'Andriamanitra manokana ny amonjenan'ireo olon'ireo ina zany a ina zavatra tokony ataotsika militsika amin'izao fotoana zao raha lasana ba tsy varim-bariana fa andao toriana filazantsara andao tena anao zay azo atao na ara-pitaovana na ara-bola na fahaizana na fotoana na talenta ninina zavatra azotsika ampiasaina mba hitoriana filazantsara andao ampiasao ny Facebook ampiasao ny YouTube ampiasao ny zavatra rehetra toerana misy anao mety manana position tsara ka anao amin'izao fotoan'izao ny toeram-piasananao eny tena mety mitovitovy amina ministra mihitsy ny toerana ametrahan'ny olona anao any amin'ny toerana ampiasananao any mety misy garde-corps mihitsy anao tsy fantatra dia zao ataovy zay azonao atao amin'ny toerana zay fahefana zay misy anao mba hiara-iasa amin'ny fitoriana filazantsara azavarim-barina paster zay mihitsy le izy paster Alvarez satria tsika ny manana hiraka ary hitanao tsika mpanompon'Andriamanitra raha to zany ianao zao nidinga ny fanompona mantsy paster misy roatra zao mpanoty ianao
dia novonjen'andriamanitra rehefa vita batisa ny olona ray a dia tonga mpiara-miasa amin'ny tompo ary zay le hoe kristy no antony avelomako ny fahafatesana no azo ako tombony ho an'ny olona tena voavonjy tena nandray ny famonjena zany dia mahalala hoe inona moa zany ny antony avelomako eto ambon'ny tany dia mazava ho azy fa tsy hoe manomana ny mandrakizay fa manao ny asa zay nanran'andriamanitra satria ny mandrakizay zany any pastera rehefa nandray an' jesosy ianao dia fa ao anatiny tsika io ny zao fa ao anatin'le mandrakizay efa ao anatiny efa ao anatiny fa tsy hoe akory hoe roviana le mandrakizay manomboka efa tena ao tsika io zany zao fa mianao anatin'le fiainana mandrakizay tsika io zany zao satria le fanahintsika efa tafaray amin'andriamanitra fa ny olona anankiray mametra-panontaniana dia mba ahoana ny fiainako mandrakizay zany olona zany misalasalany amin'ny famonjena fa ny mariny ianao zany dia fa nibebaka ka nandray an' jesosy ianao fantatrao zay inonao dia efa ao anatin'ilay tontolo vaovao zany tsika io am'izao fotoana zao ny antony dia ho jesosy mivavaka aho ozy tsy delany eto am'izao tontolo zao fa nirovanao azy amin'ny ratsy dika ny tenin'ny tompo iny zany dia hoe tsy manao ny fanao ratsy tsony reo tsy manao ny fanao zao tontolo zao na dia mbola eto am'izao tontolo zao azy ka ny fidolon'andriamanitra tahaka an'izany ny fidianan'andriamanitra ny saoly tsy nahatanteraka n'le iraka saoly dia voatery tsy maintsy ny farana ny tantarany saoly dia nifidy davida andriamanitra am'izao fotoana zao andriamanitra dia mifidy davida kely be dehibe hanao sitrapony hitory filazany tsara hanao délivrance hanambara ny tenin'andriamanitra hanambara ny filazany tsara osy izy ny teny soratra masina manao hoe mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ary mitory filazany tsara ny olombelona rehetra izao famantarany zao ny anaraka izay mino androka démonie amin'ny anarako izy sy ny maro samihafa misy iraka nampanaovin'andriamanitra atsika mba hanitsaka ny herin'ny mainkoka sy ny mena rana sy ny herehetra nanany fahavalo naniraka atsika am'izany andriamanitra davida ny ilaina am'izany fa tsy mila saoly zany pastera i saoly dia efa tavela tany izy satria mba niantso azy andriamanitra fizy mihitsy ny nandahan'andriamanitra dia nolavin'andriamanitra fa i davida kosa dia vonina hifanarana amin'ny goliata vonina tena hoe hametraka n'ilay voninahitr'andriamanitra ho ambony dia ambony dia ambony tsy nitady ny tompontsoany manokana izy fa ny voninahitry ny fiangonana sy ny zanak'israely ary indrindraindrindra voninahitr'andriamanitra no tadiavan'ny davida tamin'izany fotoana ary natonga an'andriamanitra tena nomba azy pastera albares fa nytanena mipetraka dia ny hoe inona ny mba nentinao teo anatrehan'andriamanitra mba inona ny talentanao sy ny fahasoavana nomen'andriamanitra anao ka mba nampiasainao ho amin'ny fitorianany filazantsara mba tenao mpiara-miasa amin'andriamanitra ve anao sady ren'le olona hoe inona ny andraiky trao dia mpinotsotra nga andriamanitra nanangana mpinotsotra zany ato anatin'ny baiboly inona ndraiky trao dia mpinotsotra za tsy dia mehitra lalina loatra tsy zany pastera mpiara-miasa no manin'andriamanitra ozy izy manao hoe tsy anareo no mifidy hafa za no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo zany hoe notendren'andriamanitra tsika mba amo mba hisy vokatra avy amintsika pastera albares fa tsy hoe mijanona fotsiny am'izao ary tsika atao anatin'ny tokantrano dia mila maka an'izay toeran'izay tsika mila maka an'izay toeran'izay na mety hoe vehivavy ianao ilaina ianao mitory ny filazantsara mety mbola tanora ianao ny fahatandroana pastera raha tiana ny anana fahatandroana tena mamiratra sy tena tsara dia ao an' jesosy kristy tompo ny fanomanana an'izany davida raha nan'olo tena ho man'ny tompo tsy efa antitra be tsy efa antitra be izy vao nan'olo tena ho an'ny retirety tsisy resaka idirany retirety mihitsy io tanora be tena tanora mihitsy izy daniela sadraka misaka rabedinego josefa ny apôstôly rehetra ne tanora be daholo teo no nanomana ny fiainana izy zany ary dia notain'andriamanitra ny fiafarandreny mpanompon'andriamanitra zany satria dia nanokana ny fiainany manontolo amin'ny fitoriana filazantsara teo anatrehan'andriamanitra pastera alvares mamaraparana marina tokoa pastera hoe ary tsy nytanora ohatra fa hatramin'ny ankizy pastera hatramin'ny ankizy madinika ray aman-dreny dia zao a rehefa mivavaka ianao dia ajavelany an-trano ny ankizy ozy ianao hoe manakorotana anay rehetra azo rehetra rehefa mandeha mivavaka manakorotana anay fotsiny any ampiangonana any ny lozany zareo milalao fotsiny fa eto foana ny zanakao hatramin'ny ankizy madinika satria anto azy ny fanjakan'ny lanitra reny ankizy reny koa dia mila mitory amin'ny namany a ny ankizy koa dia fitahinao anao ka noho zany a ny zanakao dia ataovy ihany ko mandray filazantsara fa tsy anao rery maiza manararoatra pastera maiza manararoatra satria le izany hoe miresaka tsika tamin'ny matsika ny resaka n'le hoe miverin-dalana ny mahatonga ny olona miverin-dalana tsy mijorovalombelona atao anatin'ny baiboly eny raha ny marin'andriamanitra tsy dia nampianatra itory teny loatra
fa na atao amin'ny testamenta taloha na testamenta vaovao de izy manao hoe ianareo zy novavolombeloko Jehova ary ho tonga aminareo fanamasina Jesosy ty vavolombeloko ianareo. Ny tiany baiboly olazaina zany de hoe zay tsapanao ohatra hoe nisotran'ny tompo tsy mila mianatra mitoryteny am'zany a paster fa nosotran'ny tompo de miteny amin'ny olona manao hoe tsara Jesosy be dehibe ny olona marary nao anaty fianakaviana fotsy misy marary eo andeo fa manasitrana anao Jesosy zany hoe de ho sarotra ve no miteny an'zany. Misy fanahan'olona be dehibe voavonjy amin'ny fijoroana vavolombelona paster Alvarez rehefa tsy mino moa izy satria mety hoe tsy mino an'zany ny fiangonana de ataoana moa araka ny lesona farany nataonareo sy paster tiana manao ny fiangonana ara-baiboly aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao paster de ny fiangonana mino ny fahagagana, ny fiangonana manaiky fahagagana, ny fiangonana manao délivrance ary nefa tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra manaiky ny fiasan'ny fanahy masina ny batisan'ny fanahy masina nefa misy fahagagana. Fa raha vao ny fiangonana anankiray zay no taratasy stylo be fotsiny na ny fiangonana anankiray zay no manana ny fotom-pampianarany manokana mba amotena ny famantarana sy fahagagana zay nolazainy Jesosy tamin'ny fiangonana voalohany de milaza aminao paster fa mampisalasala ny amin'ny fiangonana io mampisalasala asan'ny apôstôly aloha vo epistily zay zany zavatra tsara marina tsara ary zao zavatra rehetrarehetra no arian'Andriamanitra zao de no arian'Andriamanitra tamin'ny fahagagana satria ny ainga tamin'ny tsy misy Andriamanitra ny namorona fahagagana ne zany paster rehefa nisy aretina ny fahagagana nanasitranan'Andriamanitra azy ny voany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tamin'ny andro Mosesy famantarana sy fahagagana tao fa tsy nisy boky sy taratasy tao hoe zao ny tokony ataonareo ty ny plan ty zao ty ny plan fa famantarana sy fahagagana nataony tao dikan'izany de zao ny amatarana zany fa fiangonan'Andriamanitra de misy an'io famantarana sy fahagagana miasa ao ny fanahy masina miasa ao ny fanahy masina misy olona atao batisa ao misy olona mibebaka atao batisa ao mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandeha amin'ny famasinan'Andriamanitra ary tsy mandany asa mahagaga ao ataon'ny tompo fa raha vao ny mpitory teny anankiray zany ny fiangonana anankiray no mivoy paster manao hoe fahagagana tsisy lana zany fahagagana zany fa zao fotsiny zany tamin'ny andro taloha zany tamin'ny andro taloha zany tsy zany mamaika fa fiainana mandrakizay mody any am'le fiainana mandrakizay ny andonany azy io le teny amintsika foana manao kisy amony tsy hoaniky tsika rehefa ao anatiny mihitsy fa ao anatiny any atsika io fa mody any ny anovana satria tsy mahavoaka devoly izy de efa mamahina fa saoly io le lany ny tanàn'Andriamanitra io de tsisy neninina mitrangatsony eo de rehefa tsy misy neninina ko inona ny ataonao ao marina fa Davida ane jereo tsara fa nasaky tola fifoazam-panatao an-tranony saoly azy izy tsy maintsy nitsoka izy tsy maintsy nitsoka izy ary zany anisany nampandresin'ny filistina ihany koa le filistina zay nanao soany Davida nanao soany Davida satria Ziklaga de faritra anankiray tao amin'ny tany filistina zay nampandrosoany Davida de zao lasa notain'Andriamanitra le filistina fa i Saoly zay zanak'Israely zay tokony ho namana no nandroaka ny Davida zany hoe nandroaka le fahasoavana de izy io maty ny vonony Amalekita io paster raha zahatra ratsy mihany ohatran'izany ka le olona manao tsinitsina mpanompon'Andriamanitra manroaka ny fahasoavana de ny olona anankiray indray zay tsy tokony nandray an'izy manao soan'le mpanompon'Andriamanitra mahita an'izany be dehibe paster ny ole opotony indraindray zay tokony hanao soana mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy manao soa fa lozany manaratsy mifosafosa de ny olona avany ivelany avany ampitan-dranomasina ny olona tsy mivavaka avany ampitan-dranomasina no heverina hoe metisy zanaka ohatrany hoe metisy izy zany reny mandray le fahasoavana topitatsika okzay paster ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misotra anao zay ny amin'ny fanambarana lehibe tamin'ny alalan'ny teninao teto androany manolotra fakasitrana sy mivoninahitra ho anao ary de mivavaka ao andretonyreto mba ho tafaverina tsara amin'ny sitraponao sy amin'ny fahamarinanao izy ireo ho resy lahatra robabinao ny fony mba hankatohanao Andriamanitra hankatao miteninao sy ny sitraponao tahaka ny Davida mpanomponao mino an'izany zay satria velona sy miasa ianao ary Andriamanitra rainy tsara ndrelazeny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen zay ny fotoanantsika de ho tain'Andriamanitra tompoko toizantsika indray ny toko faharoa amin'ny fotoana mampety azy pasteur Andrianena Alvarez veloma tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompoko fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay
avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.